fanadihadiny ny parlemanta veranjavina na tsy tody hatramin'ny farany. Fanondanana ny tsokotsoko ireo biby, misy olona voasaringotra kanefa mbola lany député ihany hoy ny Alliance Konakaza. BPC teto Antananarivo renivohitra, mpiadana anjatony no tsy tonga. Alatsinainy isy voalohan'ny volana Jolay isy taona 2024 aterina ny arahaba topoklasy topokavavy tonga soanao ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao manasanao mpanajana sy amitiavana anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany. Pejany raharaham-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Ny farana tanteraka androany ny fiam-pitompiasan'ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny taona 2024. Maro ny zavatra nitranga nampalahelo sy niseho tamin'izany tamin'izay sy adimy taona izay. Anisan'izany ny raharaha fitsipaham-pitokisana ny Tsay Kristian ny fanonganana ankitsirano ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamaso teny amin'ny ACC ny fanonganana ny Braomaritra izay tsy totosa hatramin'ny farany ary indrindra ny fisamborana solombavambahoaka amperinasa. Yasinandria Malala sy Tahiriny. Tsy nisy ny lanondana manokana nentin'ireo solombavambahoaka na maranana tanteraka ny fiam-pitompiasan'izy ireo androany fa toy ny famaranana ny fotoam-pivoriana mahazatra teto amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena ihany no ny fanaovan'izy ireo ny veloma. Tapitra androany tokoa mantsy ny fitompiasan'ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny taona 2024 ka nitarika ny famaranana izany sy famaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona ity ny filoha mpisolo-toerana ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Jean-Jacques Rabenirina. Nanao tatitra ambangivagony tamin'ireo asa vitan'ny solombavambahoaka moa ny filoha mpisolo-toerana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Miisa 520 ny volavolan-dalàna no dinina teto amin'ny antenimieram-pirenena nandritry ny vanim-potoana fiasantsika teo. Miisa 320 kosa ireo tolo-dalàna. Mahakasika ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Mahakasika ty asa ty kosa dia nahitana fananganana voamera mpanadihady na commission d'enquête parlementaire miisa 250. Mahatratra 770 kosa ny fanontaniana napetraky ny solombavambahoaka nandritra ny séance de questions au gouvernement. Mahakasika ny fanombarana ny politika panjakana natsangana tamin'izao fiam-pitompiasana izao ny vaomera ny fanombanana ny politika panjakana na ny commission d'évaluation de politique publique izay ny raha miasa akaiky tamin'ny Cour de compte. Tsikaritra fa maro ireo solombavambahoaka no nanao alasafainy asany amin'ny maha-solombavambahoaka azy ka manao antso ireo solombavambahoaka vaovao an-tenany anaova indondraraha ny fandiniana ny antsoina hoe ny code d'éthique et déontologie ho an'ireo solombavambahoaka vaovao. Mba tsy iverena zany amin'ny fotoam-panaova-dalàna zay hitsidika io dia hiverinay fa tokony hatao vaindohan-raharaha koa amin'io fotoam-panaova-dalàna vaovao io ny fandiniana ny code d'éthique et de déontologie zay efa voalaza raha teo ao amin'ny fitsipika anaty ny fehy ny antenimieram-pirenena. Raha ny lalam-panorenana moa dia ny talata 9 Jolay ho avy izao no anomboka hivory voalohany ireo solombavambahoaka vaovao ireo ka lahadinika amin'ny andro voalohany ny fifidianana izay ho filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo mpikambana ao anatin'ny Braomaritra ary ireo filohana voamera isa-tokony. Manodidina izay vaovao izay hatrany nisy 12 teo ireo raha nanokafan'ny solombavambahoaka fanadihadiana tao anatin'izay 5 taona izay. Tsy nisy toyny avokoa nefa ireo raha nafanana voasaringotra olona ambony teto amin'ny firenena ireo izay nanaovana enquête parlementaire. Tsy nisy ankoa ny fisaraha-pahefana nandritra ny 5 taona niasan'ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny taona 2024. Yasinandria Malala sy Tahiriny enatra. 520 ireo volavolan-dalàna nandalo tetỳ amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena nandritra ny fotoam-piasana 2024 raha toka 530 ny tolo-dalàna nodinihina tao anatin'izay fiam-potoana izay. Raha nangotraka na raha mamofona kolokolo 12 teto amin'ny firenena ihany koa no nanokafa ny solombavambahoaka fanadihadiana na enquête parlementaire kanefa tsy misy toyny na tsy vita hatramin'ny farany.
santonany amin'izany ny vonin'olona tranga tany Kongo ny 30 aogositra 2024 teo ihany koa ny raharaha écran plat sy ny fampiasana tsy mazava ny vola fanampiana azo Madagasikara ny atrehana ny valanaretina Covid-19 ny fandranana antsokosoko ny volamena sy ny maro hafa samy tsy nisy toy ny avokoa na tsy vita hatramin'ny farany moa ireo raharaha 12 nanokafa ny député fanadihadiana ireo dia nanao ny asa fanadihadiana zany vao mihery zany fa tsy nisy nahatody hatramin'ny farany tsy nisy nahavita tatitra ary mazava ho azy rehefa tsy tody hatramin'ny farany dia tsy nisy antony mihitsy zany ny nananganana an'izany vao mihery 2.20 mpanadiady zany anisan'ny songadina tao anatin'ny 5 taona ny asan'ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny Desemba 2024 ireo ihany koa ny fisamborana ireo solombavambahoaka amperinasa toa ny fetrara lamzafimololona izay nisamborana tety Tsimamasina sy ny fisamborana Anymasy Golamali solombavambahoaka ny Tsiombe tsikatra ihany koa fa lasa rarahana antoko ny tety amin'ny lapany Tsimbazaza tao anatin'izay fiam-potoana izay tsy ny tena korery moa fa ny rahantsika nahita koa ny fisamborana ny solombavambahoaka na atao hoe fametrahana azy tamin'ny toerana voatokana tany Tsiombe tany Ambovombe maro ny zavatra atao hoe mifanohatra amin'ny lalàna velona mifanohatra ihany koa amin'ny zon'ilay solombavambahoaka akoatrany hoe lalàna velona sy ny vafaritra ny fitsipika anatiny ary ny lalam-panorenana ny zavatra hita ihany koa dia tsy miaino fa somary rarahana toko somary bakon'ny atoko ny tato anivony ny antemera-pirenena raha nisy ny zavatra tena mahasoa ny firenena nahasoa ny vahoaka malagasy tsy tokony jereny zay ary anisan'ny anankiray ihany koa dia tsy nasiana lanjany ny toeran'ny mpanohatra tany amin'ny hevitra ny tiako ambara raha ny filoha teo aloha raha matao Kristindrazana Mahasoa dia niezaka nametraka an'izany izy tsy tanteraka izany satria tsy tany ampelantanany ilay tena fahefana fa araky ny tegniko tany amin'ireo manana ny maro anisa sy ny atokony maro anisa dia nitsapy zay fa hoe tsy mipetraka ilay tena asan'ilay solombavambahoaka sy ilay andrim-panjakana hita fa tsy mipetraka tamin'ny toerany tokony nisy azy ny antenimera-pirenena malagasy hatramin'ny taona 2024 ka mandrakandroany tsy nisy ihany koa ny fisara-pahefana tao anatin'izay 5 taona izay amin'ny ankapobeny dia samy baiko ny fitsarana avokoa na ireo olombotendry na ireo solombavambahoaka volomboasary sasatsasany ary ny zavatra mbola tsapa ihany koa ny boribory tany fahadimy manokana dia ny raha nahita ny fitsabahana ndraiky satria tsy misy ilay fisaraha-pahefana eto amin'ity firenena ity fa nytenenina matetika izany tsy misy ilay fisaraha-pahefana fa misy ny solombavambahoaka zay manjakazaka manao atao hoe intervention à gauche à droite hitanao izy hatreny amin'ny parquet hitanao mifitoriany olona hatreny amin'ny mpitandro filaminana izy tenany mihitsy mitondra an'izany ST soit transmis rehefa misy ny olona tiany hoenjehana ary dia miasa misalasala le lehibe amin'ny mpitandro ny filaminana miasa misalasala tsy samanohatra azy lay mpitsara aiza ny conseil supérieur de la magistrature aiza ny tantandalana aiza le fisaraha-pahefana misy zany amin'izao tsika miteny zao zao androany zao misy zany tamin'ny herinandro misy zany ataona solombavambahoaka manona izany rehetra izany dia manao antsoavo amin'ny fahefana mpanatanteraka iaino ny feon'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny vovonana ny fanoherana ny député fédéral lamzafimololona amin'izao fotoam-piasany député voalany ireo satria Madagasikara dia raha manana lafimbavao hafa tanteraka kosa indray misy kolikoly avo lenta ao amin'ny fitsarana ka mahatonga ny ezaka ataon'ireo antanantohatra miady amin'ny fanondranana antsokosoko ireo arena voajanahary avy eto Madagasikara ho verimomoka ho ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny alliance voary gasy na ny AVG tsy hanavahana fa misy olomboatendry sy olomboafidy miray petsapetsa amin'ny fanondranana ireny biby ireny antsokosoko yasinandria malala sy tahiriny enatra misy olona efa voasaringotra amin'ny raharaha fanondranana antsokosoko ireo biby arovana eto Madagasikara no mbola voafidy ho solombavambahoaka indray raha nambarany alliance voary gasy androany anisa mampirongatra izao fanondranana antsokosoko izao ihany koa ny raharaha kolikoly avo lenta ao amin'ny fitsarana na dia miezaka mitoroka manao izay ho afany azy ireo mpanadiady eny fotony tena vitsy dia vitsy le sanction amin'le afera zany na ambany io le averinay foana zany hoe rehefa aferana tontolo iainana dia ohatrany lasa hoe evade relaxé afera sans suite foana zany dia izay le tena erahana miasa zany amin'ny ankapobeny ary izy ity aza adinona fa tena marina ny fisiny hoe misy kolikoly avo lenta koa izy ity mato tafavoaka
de eo tsika zany satria ny organisme anticorruption eto amitsika zany miezaka manao ny asany ihany rehefa miakatra any amin'ny resaka hoe fitsarana la izy de sahirana foana tsika zany etreto fa mbola matikena maso zany amin'ity raharaha ty nefa efa alalika ny rambary satria aina mihitsy ho an'ny Madagasikara zao potehany zao zany eto Madagasikara de ny fifanampiana moa zao am'izao fotoana zao mifanampy zay satria misy antony zany hoe raha am'le rapatriement ary zao de misy fanomezan-tanana mifampidiana n'ireo biby ireo misy valonjato ao Comore, misy efajato ao Tanzania, misy arivo mahery any Thaïlande zany de tsy maintsy mifanometanana amin'izay fampidiana zay satria eo le entimanana ihany koa au niveau un secteur ministériel zany ary zay mahagaga anay mihitsy zany ato amin'ny Alliance Vargasy maninona ministère sectoriel izay mitatana rena voajanahary tahaka ny pêche, ny mine sy ny environnement no kely indrindra ny volany au niveau any loi de finance zany ohatrany natao fananina ve zany anaovana grande braderie ny ressources naturelles eto Madagasikara. Magaga hoy ny filohan'ny AVG afa misy olombotendry mitana andraikitra-mbony eto Madagasikara sy olombofidy ny voasaringotra amin'ny raha tahaka izao kanefa de vitavita ho azy. Misy amin'ireo voasaringotra ireo aza ny voafidy indray ka tafaverina ho solombavam-bahoaka. Mampametra-panontaniana ihany koa hoy ny AVG ny hoe nahoana ny teti-bola ho an'ny ministera miamivantana ny ady amin'ny fandroanana tsy ara-dalàna no kely raha oharina amin'ny ministera hafa. Ny asondotra na ny arifenitra na ny etomanana ireo ministera izay misahana ny arena voajanahary eto Madagasikara zao raha ohatra tsika tena mino marina fa ny arena voajanahary no ampandroso n'ity fireneny ity ohatrany tsy mino an'izay zany tsika mahatonga an'le izy ohatrany mandringa foana mandrakity ny androany ary amin'ity resaka corruption ity misy olona izay olombotendry misy olona olombofidy tsy afaka itenenarana moa eto zao satria mbola anaty tsy araky ny lalàna zany fa mbola tsy ao anaty poursuite le tantara na anaty poursuite ary mbola manana présomption fa misy mbola tafaverina voafidy ihany ary nefa manao an'itony raharaha fandringanana ny tontolo iainana eto amintsika ity ary misy olombotendry. Raha ny momba ny fampodiana ireo bibitratra naondrana antsokosoko dia laza ny sekretera jeneraly ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy fa misy antanatohatra maro tsy maintsy arahina amin'ny fampodiana azy ireo. Eo ihany koa ny fitadiavana lalam-bola ahafahana mampody ireo biby ireo satria vola antampotrisan'ny dolara no ilaina amin'ny fampodiana ireo biby ireo ankoatra ny fizampasalamana tsy maintsy atao aminy. Malona izao frongatry ny fandranana antsokosoko ireo biby arovana miainga avaty Madagasikara izao moa dia tapaka fa iara-iasa akaiky ny ministera ny tontolo iainana ary ny Alliance Vargasy. Fa raha ny volavolany tetiandro mpifidianana navoaka ny voamira malio tena amsahana ny fifidianana ny volana febroary lasa teo dia ny 9 novambra ho avy izao no anatanteraina ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsain'ny tanàna. Hatramin'ny androany izy mbola tsy nilaza neviny ny fahefana-panatanteraka momba ireo tolo-kevitra avy amin'ny seny ireo. Saingy nanamafy kosa ny Premier ministre Tsay Christian androany fa tsy maintsy ho tanteraina amin'ity taona ny 2024 ity ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Fanadihadiana. Tsy maintsy ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina tanàna ho ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta androany. Raha ny volavola tety andro navoaka ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny 12 febroary lasa teo dia ny alarobia 9 novambra 2024 no anatanterahana izany. Na dia mbola tsy naneo ny heviny momba io daty io aza ny fahefana-panatanteraka dia nanamafy ny Premier ministre fa ho totosaina amin'ity taona ity ihany io fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna io. Ny seny dia araka ny lalàna velo eto amintsika manao sosikevitra ihany koa amin'ny tety andro amin'izay fotoana anaovantsika ny fifidianana ny ho ben'ny tanàna. Ny gouvernemanta no manapaka an'izay tety andro zay ary mandray ny sosikevitra avy any amin'ny seny ohatra nanaovana tamin'ny fifidianana ny solombavam-bahoaka zay. Ny zavatra tiana apetraka fotsiny efa nambarombianibiany fa arosontsika amin'ny fotoana ty ihany koa fifidianana ny ben'ny tanàna. Raha ny volavola tety andro navoaka ny seny ny volana febroary lasa teo ihany dia amin'ny valo jolay hatramin'ny 12 jolay ho avy izao ny fametrahana ireo atotan-taratasy firotsahako fidiana ary anomboka ny 10 oktobra hatramin'ny 5 novambra amin'ny sasakalina ny fampelezan-kevitra. Andrasana kosa ny famoahany fanjakana foibe ny didim-pitondrana miantso ny mpifidy andajabato sy ny daty raikitra anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna ary ny mpanolontsaina.
pejiny sosialy kosa indray tsy misy ny vahaolana matipaika ifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana tato anatin'ny volana maromaro izao midangana izay tsy izy ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro izay miatraika any anaty vilany isan-tokantrano sy ny fiariana ary ny fivelomana tsirairay mafy anefa fa izany atoato indrindra manoloana ny ambana amin'ny mety hoe fiakaran'ny vidintsoloka ka mila fijerena vahaolana faran'izay ingana araka izao fanadihadina nataony Ando Miaradina sy Mateo Prince izao. Fito faingo efatra isan-jato ny fiakaran'ny tondro momba ny vidin-javatra teto amintsika teo anelanelany febroary 2024 hatramin'ny febroary 2024 raha ny taramarika navoaka ny stat voalaza fa niakatra ina faingo fito isan-jato ny vidim-bary raha toka teo amin'ny fito isan-jato kosa ny vidin'entana ilaina andavanandro na ny PPN amin'ny ankapobeny. Tato anatin'ny iray volana izao misoko mangina tsy misy antony mazava ny vidin'ny lafarina sy ny atody ny an-tsena. Tampoka izany na ho an'ny mpanjifa na ho an'ireo mpivarotra. Raha ny teny an-tsena jifana tsy latsaky ny 570 ariary ny kilao ny lafarinina mananika ny 700 ariary kosa ny atody iray. Fa ny lafarinina zany zao tena midangana be misaotsika tsy fantatro mihitsy tsy haiko mihitsy na hoe ve sa ahoana tsy fantatro. Lafarinina farany teo zao malagasy nangalanay ray alina sy roetsy nefa teo aloha zany izy valo alina sivy alina sy ray hetsy valo alina sy ray hetsy ohatr'izany 570 arivo. Dia nefa teo aloha ohatrinona zao? Varotra 4 arivo izay 207 307 407 zao tsy tafiditra intsony. Ny vidim-piainana midangana nefa efa mividin'ny tsirairay tsy mitsahatra amin'ny totongany. Miaina fasahirana an'andro aman'alina ny malagasy potika ny fiariana kely manoloana ny fisonotry ny entana eny an-tsena indrindra ho andreo vao manomboka miary. Ny delestage sy ny fahatapahan-drano manginy fotsiny. Ny asa tsy azo ajanona fa zara aza misy vola miditra na kely aza ho tombony azo. Dia tena miakatra be ary mampiferinayna mihitsy. Izay nefa mivarotra ety Akalamanjana ilay varotanay dia tsy afaka mampiakatra izany fa mitazona an'ilay prix anay foana. Nefa ny fiainana miakatra dia miaina amin'izay aloha mbola tsy afaka mampiakatra prix hoe anona fa tsy dia misy tombom-barotra izany fa zara raha mahavelona ilay izy fa tsy mitovy ny taloha intsony. Dia ny atody dia ny siramamy zao teo aloha teo tamin'ny anona mbola 707 zao izy efa 200 le resaka PPM moa zany mba tokony jerevan-jareo mitokana le izy. Mikakaiky ny saram-babe bahoaka sarotra ny mahita sakafo arapaka isan'andro tsy maintsy niaina ny ao ambilany tsy voajery intsony izay tsy fahasalamana mety ho aterany tsy maintsy miaritra ny zavamisy. Tena sarotra fa dia arakarak'izay vola mba miditra aminao mba azonao no andanjana ny zavatra mivoaka tsy maintsy izay ananana no amboary raha vary 5 kapoaka amin'ny fatao taloha 4 zao mety izay miakatra daholo na vary na mena. Tsy misy afaka ilaza malona ny zavamisy fa miaina finaritra ny malagasy. Profo ny zavamisy fa sahirana ny maro anisa manampitrotraka ny fahasahirana bahoaka ny angovo sy ny resaka delestage izay tsy vitany midangany fa tsy zarizary ihany koa ny fahazoana azy. Eo ny fampitehan'ny lalina izay lalandra mampikoriana ny toekarena. Mangony fotsiny ny viditsoloka izay tsy azo idivirana ny fiakarany amin'ny enim-bolana faharoa amin'ity taona ity fa eo indrindra ihany koa ny tsy fahaiza mitanta ny mpitondra fanjakana tsy mahafantatra izay tena narampamehany vahoaka. Lafim-bavao ny fampianarana kosa indray mpiadina anjato ny tsy tonga niatrika ny andro voalohany tamin'ny fanadinam-panjakana BEPC androany tamina ivitoeram-panadinana samihafa na izany na tsy izany ny zotra araka ny tokony izy ny fanadinana nahirana ny mpiadina nanaovana fanadinana kosa ny ampahany tamin'ny alazadina tamin'ny taranja malagasy natrehana ny maraina teo nahandro fiasana ihany koa aza ny androany maro tamin'ireo ray aman-dreny no ananajanona ny asa no fanohanana ireo zanany niatrika izay fanadinam-panjakana izay. Ando Miaradina sy mbola avatsara. Nanomboka tamin'ny fitora sasany fiantsona ny mpiadina ny maraina teo nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana ho an'ny androany. Tsikaritra kosa tamin'ireo foibe mpanadinana nandalovana fa maro ireo mpiadina tsy tonga niatrika izany. Ho an'ny tetsy amin'ny alama Ampeflo 7,7 ny mpiadina voasoratra anarana 7,7 tamin'ireo no tonga izany hoe nisy mpiadina 4,9 tsy tonga. Tetsy amin'ny PP Antanibarinandrina
nisy mpiadina 12 no tsy tonga ary 12 ihany koa ho an'ny tetsy amin'ny foibem-panadinana EPP Mamasina Est. Ankoatran'ny tsy fahatongavana, nisy ireo tara sy nanadiny fitaovana samihafa. Raha ny fampitam-baovao samihafa, nisy ihany koa ireo foibem-panadinana tara vao nanokatra ny fianarana. Tao ihany koa no nandrosa izany tsy araka an'ilay rehefa voatondro toy ny nisy eo tetsy nanisana. Ny santatra ny fanadinana ny taranja malagasy ho an'ny tapany maraina, ny tapany ariva kosa ny taranja SVT tamin'ity andro voalohany ity, samy nanana ny atrianazy ny rehetra. Efa natao fa nelera koa foy ihany dia eo motrano mikoropaka manao anazy. Le malagasy sarotra le fitodika dia sarotra tena sarotra. Le izay mihitsy ohatran'ny hoe sarotra le tamin'ilay izy faraparany SVT dia matematika dia fizika. Zay zao mbola mila esansy sarosarotra. Tsy dia mahay anglais dia izay na safidiko be. Misy tsotsotra le izy fa misy sarotra ihany koa nefa vita tanteraka. Dia tamin'ny tapa-maraina aloha izany tafa. Yes, ny anina izao tena somary manahirana anahy kokoa ny fizika sy ny matematika. Nandritra ny herintaona namerina foana dia mitadidy an'izay efa natao sisany. Somebiseby ireo ray aman-dreny manohana sy mampahery ireo zanany manala fanadinana. Maro ireo tsy natombona ka nanajana ny asa mihitsy atao anatin'ny 3 andro anaovan'ny zanany fanadinana fa hifantoka betsaka amin'ny ankizy amin'ny fanaterana sy ny fakana ary ny fanomezana sakafo. Mandritra ny efatrano dia maka foana izay efa mianaka manaritra sakafon'ilay zanany. Tsy moa dia mety andro dia tsy maintsy miezaka anao ray aman-dreny manao izay mety sy azo atao amin'ilay zanaka. Manomana anazy mba sy kivikivy zany fa atao hanina fotsiny izy hoe courage fa atao tsara leko zao. Miara-mitaintaina amin'ny zaza koa ny ray aman-dreny. Tena hoe rotoroto ny azy no prioritaire, najanona mihitsy ny asa. Dia nakaty nanatitra tamin'ny maraina dia manatitra sakafo koa zao atoandro zao. Tena mila tohana mihitsy ny ara-moraly, ny ara-tsaina zany hoe omena courage izy hoe vitanao io, ohatry ny any-ampianarana ihany. Vitandrioa dia ny sakafo atao amin'izay tiany. Ohatran'ny hoe izay indray manala fanadinana. Nanokana fotoana mihitsy sady ny asara aloha najanona hoe mba makaty aloha vita fanadinana vao mandeha miasa indray. Mpiadina 307 sy 7 alina sy 2 hetsy ano voasoratra anarana hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC eto Madagasikara izay mitsinjara amina foibem-panadinana 770 sy 1 manerana nosy. Nahitana fiainana 790 zany raha oharina tamin'ny taona 2022 izay nahatratra 3 sy 5 hetsy. Ny safidiny tsanao ny taranja glisy izany hoe option B ny maro izay tafakatra 2 sy 3 sy 5 alina sy 1 hetsy. Ho any eto amin'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra misy 7 sy 4 alina ny isan'ny mpiadina amin'ny taona ity. 7 sy 5 alina ny safidiny Skadia ary 20 sy 3 Skady B. Foibem-panadinana 5 no mandray ireo mpiadina ato anatin'ny 4 andro nanomboka androany 2 Jolay hatramin'ny 4 Jolay. 12 ny mpiadina manana fahasimbanana. Ilay lehilahy 70 taona mpiadina zokiny indrindra tamin'ny CEP ihany no be taona indrindra ho an'ny BEPC. Ankizivavy 7 taona kosa no zandriny indrindra. Ny taranja matematika sy français no hatreny mpiadina ny talata. Ito ny alarobia izany amin'ny taranja histoire géographie ary ny fizika mamarana azy ny taranja anglais, allemand, ny espagnol ny alakamisy. Izay ny pejin'ny fampianarana fa ivadika eo amin'ny pejin'ny fahasalamana kosa isika. Mbola mitoetra ary misy olona mitondra ny valanaretana Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fampitambavao nataon'ny mpitsabo. Na misy aza nefa izany sy mihena tsy toy ny teo aloha ary tsy mamono. Na izany na tsy izany, mila mitandrina ny rehetra indrindra amin'izao havan'andro ririnina izao izay mampirongatra aretina maro ka sarotra ny manavaka izany kanefa mety hitera-doza avokoa raha tsy voatsabo ara-potoana sy araka ny tokony izy. Fanadihadiana. Miparitaka eny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny valanaretina Covid, saingy tsy voaresaka loatra. Misy ny tranga ho ny mpitsabo, saingy tsy toy ny teo aloha. Misy tokola izy fa tsy miparitaka be ohatran'ny teo aloha, ary tsy mamono be ohatran'ny teo aloha nefa kosa tadio fa misy any amin'ireny hôpitaly ireny izay nama amin'ny tena mifagnome vaovao izay mpitsabo moa dia mifagnome vaovao misy le izy. Ny olona tena mpijaliany dia ny olona raha ataontsika hoe efa nahazoazo taona, ny olona le ngeza be, le olona le diabetika sy ny olona be tositra, le olona tsy dia mihetsiketsika.
tsy misy mampiavaka azy be loatra amin'ireo tranga teo aloha ny fomba fisehony hamantarana fa voan'ny covid ny olona iray. Ialana ny fanaovana dokotera tena isorohany ireo voka-dratsy mety aterany ho an'ny fahasalamana. Tranga aloha vitsy malefadefaka mitovy amin'ny teo aloha ihany, mafana, tsy mahame fofona, lasa reraka, tsemotsemoka, tsy mahita tory, dia somary mararirary tenda kely, dia mivalana kely. Dia iny no confirmena amin'ny alalan'ny test rapide. Zay ny anaovana azy rehefa misy mieritreritra zany ny tena hoe hafahafa izy ity mety ho izao, alefanao ny traitement ka hitanao hoe io fa misy hoe takany tsy mety ho sitrana dia ataonao ny test apitson'iny ihany na ny andro sy ny ihany dia hita eo le izy hoe manao ahoana. Tsy mamono be ary tsy miparitaka be toy ny teo aloha zay teneniko foana fa malefaka nefa na zany arany tsy azo atao tsinotsinona satria ohatran'ny aretina rehetra eo atahorana rehefa tsy voatsabo tsara. Mampirongatra aretina maro ny vaninandro ririnina toy izao, anisan'izany ny pneumonie, ny bronchiolite, ny areti-tenda sy ny gripa. Mitovitovy ary mety hamitaka ny marary ireo trangany retina ireo ka anafangaro azy. Ny mpitsabo ihany no mahafantatra ny tena soritra retina sy ny fanafody mifandraika amin'izany. Zany zavatra zany mamitaka izay le diagnostic différentiel anjara mpitsabo no mieritreritra izao ty aretina ity sa tsy zao. Ny mpitsabo malala inona mahasamy hafa an'ireo dia inona ny tenenina hoe inona le izy. Dia zay ny mpitsabo rery ihany tokony tompo-teny farany amin'izay hoe inona io aretina io dia inona le mahazo anao dia inona ny fitsaboana sahaza. Hatramin'izao aloha mbola tsy nisy fampahafantarana ofisialy ny fisian'ny covid indray to Madagasikara fa teo amin'ny samy mpitsabo no nalalan'izany. Mbola tsy misy ihany koa ny toromarika nivoaka hiadina sy isorohana ny aretina. Tsy misy efa-tsy ny fanatonana mpitsabo ihany araka izany ho vahaolana aingana sy mahomby indrindra raha misy tranga hafahafa miseho amin'ny vatan'olona iray. Tsy adinoina ihany koa ny fanaovana akanjo mafana, ny fisotroana rano ara-dalàna sy ny sakafo ara-pahasalamana. Pejy finoana kosa indray adiakona 500 sy olona 500 mianadahy mianaka nonotokanana sy noraisin-tanana tao amin'ny fiangonana FJKM Ziona Tsiroano Mandido omaly alahady. Resy lahatra amin'ny asa fanompony izy ireo ka nampisalorana ny anarana hoe Sakaizan'i Kristy. Nanolotra tsangam-bato lehibe ho an'ny fiangonana ity andiany ity sy atao ny varavarana lehibe ny fiangonana misa efatra izay mitentina enina tapitrisa ariary. Zaza telo mianadahy ihany koa no natao batisa omaly alahady ihany. Ankoatr'izay dia ny 5 Jolay sy ny alahady 7 Jolay ho avy izao kosa no tanteraina ny lanonam-be ny fiangonana amin'ny fandraisana an-tanana ny mpitandrina mivady Robert Saonina Mason. Ho avy anatrika izany ny président synodal sy ny filohan'ny FJKM Fohibe. Maresaka iraisam-pirenena mitarika amin'ny isa 13 faingo ray isan-jato ny vondrona Rassemblement National amin'ny fifidianana solombam-bahoaka izay atao any Frantsany. Eo amin'ny laharana fahatelo kosa no misy ireo kandida akaiky ny fitonana. Antsiprian'izay. Mpifidy miisa 770 faingo telo tapitrisa izay soratra anarana tao anaty lisy mpifidianana no natsoina ifidin'ny solombam-bahoaka miisa 770 sy 500 omaly ho an'ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana solombam-bahoaka atao Frantsa. Raha ny vokatra vonjimaiky dia mitarika ny ekipa Marine Le Pen ny Rassemblement National izay manana isa 330 faingo ray isan-jato. Manaraka azy no Front Populaire manana ny isa 20 isan-jato ary ireo kandida akaiky ny fitondrana izay manana salahiny isa 20 isan-jato. Niakatra ho 720 isan-jato ny taham-pandraisana anjara tamin'ity fifidianana solombam-bahoaka ity raha ny fanazavan'ny ministra ny atany ao an-toerana. Nanao antsoavy ho an'ny fivoriana lehibe ho an'ireo mpanaradia azy Emmanuel Macron mba hiatrehana fihodinana faharoa anoherana ny Rassemblement National. Voafidy tao amin'ny rafi-piadidiny indray Marine Le Pen tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany teo ary miandrandra ny majorité absolue amin'ny fifidianana faharoa izy sy ny antokiny. Raha ny nambaran'ny filohan'ny vondrona Rassemblement National dia isan'ny fanapahan-kevitra lehibe iray ho an'ny Repoblika fahadimy io fifidianana io. Dia ny vaovao avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy anonetiko nanakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao niaraka taminay hatramin'ny faran'ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Velomary.